Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azy tamin'ny azanam-bolana tamin'ity an'ity tsy misy ny fiforonana rivodoza mety ahina aloha zany atao anatin'ny 5 andro ho avy raha ny manodidina ny Madagasikara ny toetry ny andro kosa amin'ny ankapobeny raha ny eto amin'ny nosy dia mbola mahazo vahana hatrany na mora kokoa ny fiforonana orana tandrivodraona izay mety raikotroka ho an'ny havoatany izay mety somary mikisaka kely any amin'ny tapany andrefany nosy sy ny tapany atsimony nosy izany any amin'ny talatany fa tombanana iverina indray ho an'ny havoatany amin'ny fisasahany herinandro raha ny mahakasika ny maripana kosa indray dia somary misongadina ny fiakaran'ny maripana ho an'ny tapany atsimo Madagasikara iny indrindrindrindra ho an'ny rapisy any amin'ny tapany fisasahany herinandro any ihany koa ary mety isongadina ihany koa izay ho an'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara rehefa avy eo moa no tena ahitantsika ny mahakasikasika an'izay fa raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisy vao maraina dia andraona amin'ny ankapobeny ny andro ho an'ny havoatany sy ny tapany avaratra andrefany Madagasikara izay mety isy ny tandrivodraona ho an'ny morontsiraka any avaratra andrefana izay ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny toetry ny andro ho an'ny rapisy tolakandro dia mbola miandry ny orana tandrivodraona mety raikotroka amin'ny ankapobeny ho an'ny faritry melaky ny any amin'ny faritry bongolava itasy ny faritry vakinakaratra ny any amin'ny faritra moromanima tsy hatrambony sy iorombe ary mety hitatra ho an'ny atitan'ny faritra anosy izany mety somary amin'ny ilany andrefany faritra analamanga no miandry an'izay orana tandrivodraona izay ho an'ny rapisy manaondraona kosa ny andro ho an'ny faritra loatra mangory sy ny faritra tsinanana mitohy ihany koa nefa ny orana tandrivodraona mety raikotroka any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara indrindra ny faritra Sofia sy ny faritra Dianara ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay raika amin'ny 30 hatramin'ny 20 ho an'ny havoatany atombanana miakatra hatramin'ny 9 degré celsius ny maripana any amin'ny faritra atsimo andrefana hitantsika any amin'ny distrikany Tsoliara no misy an'izay 9 degré celsius kosa ho an'ny tapany avaratra andrefany anosy iny ny toetry ny andro ho an'ny talata kosa indray somary mikisaka ho an'ny ilany andrefany havoatany izay rotsakorana izay fa miandry orana tandrivodraona ihany koa nefa ny faritra atsimo andrefana faritra androy sy ny faritra anosy ny any amin'ny faritra Sofia sy Diana dia mbola mitohy hatrany izay orana tandrivodraona mety raikotroka izay ny ambiny kosa dia maina ny andro raha ny vinavina hatrany ho an'ny maripana mifandraika amin'izay dia 30 hatramin'ny 20 ho an'ny faritry ny havoatany ary manodidina ny raika amin'ny 30 hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny morontsiraka atsinanana ny any amin'ny tapany atsimo 4 hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana izay mitoetra any amin'ny morontsiraka hatrany aloha izay maripana 30 degré celsius izay miakatra 7 degré celsius ihany koa ny maripana any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara ho an'ny faritra Betsiboka sy ny any amin'ny faritra Sofia no misy an'izay raha ny toetry ny androntsika ho an'ny alarobia mety iverina indray ny orana tandrivodraona ho an'ny havoatany ankoatry ny faritra analamanga izay mety mbola mijanona ho maimaina hatrany aloha amin'ny ankapobeny ary mety hitatra ho an'ny faritra atsimo atsinanana izay orana izay ho an'ny faritra Sofia sy Diana dia hitoetra hatrany ny tandrivodraona indrindra amin'ny tapakandro ariva no hitrangany izay ny ambiny maina ny andro indrindra ho an'ny tapany atsimo Madagasikara izay anjakany masoandro amin'izay andro ny alarobia izay vokatr'izay dia miakatra ny maripana raha ny any amin'ny tapany atsimo Madagasikara iny satria dia mety ho tonga hatrany amin'ny 7 degré celsius ny maripana ho an'ny tanin'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra androy iny ary mbola mijanona hatrany amin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefana ho an'ny tapany avaratra andrefany nosy ihany koa dia tafiakatra hatramin'ny 7 degré celsius ny maripana hitantsika any amin'ny faritra Sofia 30 degré celsius kosa ho an'ny Betsiboka raha ny morontsiraka atsinanany nosy no tsy dia misy ny fivanagoavana satria dia 30 hatramin'ny 12 degré celsius izay maripana izay ho an'ny havoatany no midina hatrany amin'ny 7 degré celsius indrindra any amin'ny faritry matsiatra ambony any izay ny meteo tamin'ity an'io ty ary raha pisindray fotana manaraka veloma tompoko